Efa miarabantsika rehetra ary tonga eto amin'ny tsy ambaratelo. Miarabantsika rehetra Jodas Rova no miaraka aminareo inona moa zany ny lohahevitra antsika androany? Lohahevitra antsika androany zany dia ny anjara toeran'ny lasa ny vavy ao anatin'ny couple iray. Ay ty le mampisy olana foana, mampisy tension kely foana izy ty rehefa resahana fa tsy maninona fa resahantsika malalaka izy androany. Ie. Ho fampahafantarana kely fotsiny moa zany tsy ambaratelo dia podcast iarahanao amin'ny Jodas Rova dia misy episode betsabetsaka. Ialana tsiny aloha amin'izay mety teny latsa-datsaka kely fa ezahana ahoana moa zany soloina kely arakaraka izay resaka mandeha eo zany fa mety ho latsa-datsaka kely ny teny. Dia ho atombokantsika zany le izy inona moa zany monsieur Joda zany ataontsika hoe docteur Love kely satria izy zany no mitarika ny thème antsika androany dia omenanao ara ny fitariana izany. Somary voavoan'ny sery kely koa moa. Ie, tsara ho fantatra aloha zany fa ny lasan'ny vavy dia samy manana ny anjara toerany ao anatin'ny couple iray. Mifankatia zany dia samy manana ny anjara toerany, izany hoe io moa zany arakaraka n'izay ny fomba filaza azy hoe arakaraka ny toe-batana sy ny toetra natoraly ao anaty zany ny anjara toerana ho an'ny tsirairay. Dia io moa zany samy misy indraindray hoe somary manafitoina sasany ankehitriny hoe ny vehivavy tsy maintsy manao an'izao, ny lahy tsy maintsy manao an'izao dia izay mihitsy le ho resahantsika androany. Sa tsy izay? Ie, izay mihitsy no resahantsika. Za moa zany Rova moa zany ao anatin'le somary sarotorotony ireny raha vao atao hoe taloha zany indrindrindrindra fa mbola tsy nanambady le hoe ny lahy no tokony ho lohan'ny vavy dia lefa zatra foana zany ny aina hoe enao foana guide amin'ny fiainanao mitranché amin'izay zavatra tokony ataonao dia rehefa tafiditra tao anatin'ny fiarahana tao amin'ny fanambadiana dia somary sahirana kely aloha tamin'ny voalohany nampisy conflit matetika le izy. Ie. Satria eny na hatramin'izao ara moa mbola misy kely ihany le izy rehefa mandray décision ohatra dia miezaka foana fa bon zay le izy. Ie, dia ohatran'izany zao ohatra hoe inona zany tokony anjara toeran'ny vehivavy zany raha ohatra zany hoe ataontsika ohatra hoe mbola tsy mpivady zany le olona fa ohatra zany hoe mpisipa zany ohatra dia mety tokony ohatrany ahoana zany toetratoetran'ny vehivavy rehefa mifandraika amina lehilahy anankiray. Ny description vehivavy aloha zany atao amin'ny fiarahamonina na fiarahamonina malagasy na fiarahamonina vahiny dia tokony hoe ohatrany hoe ambanin'ny lahy foana ohatrany hoe somiza, tokony ho somiza foana zany vehivavy indrindrindrindra amin'ny fiarahamonina malagasy. Ny vazaha mety efa tontolo hafa mihitsy indray amin'izao fotoan'izao efa misy fitadiavana fitovian-jo sy ohatr'izany fa zay tokony zany miezaka zany au maximum zany satria ny vehivavy koa misy an'izay toetra natoraly ara-boajanahary hoe mahay mandefitra zay dia zay eo ahoana zany ny filazana eo ambany tsy tena hoe ambany ohatra ny ratsy be le fiteny hoe ambany fa somary michoqué olona maro zay fa ka zay koa ny tsy tiako ampiasana loatra an'ilay hoe somiza fa en fait le somiza zany tsy voatery hoe ratsy ohatrany hoe tsy ohatrany hoe esclave zany le izy zay matetika ny olona raha vao hoe resaka soumission dia hoe ny atongotra hoe mandadilady dia faran'izay ambany dia ohatrany fa ny soumission zany le fanekena hoe misy olona milidy anao tsy izay le izy. Ie, izay mihitsy le izy. Ie, dia ianao zany raha ohatra zany hoe ho an'ny vehivavy zany moa zany efa resaka tokantrano be fa ho an'le hoe mpisipa zany dia tokony hoe vehivavy mahay milaza ny hevany zany ny raha hoe mpisipa zany ny eo amin'ny mpisipa aloha zany ohatrany tsy dia mbola misy an'izay hoe manana raha ohatra na manokana tsy mbola manana an'izay toetra mahay mandefitra izay aloha ohatra ny vehivavy Ie, matetika moa zany raha fieritreretako azy zao ohatrany hoe raha vao lasa mivavy ny mbola mpisipa dia tsy maintsy mbola mifampitesitesita kely dia mifamolamola kely dia mifampidiresy kely dia inona moa ilay fiteny
katsaka anaty lapoaly zay tsy mahazaka mipitrika. Nefa ohatrany raha ohatrana manokana zao ohatran'ny mampalahelo azy zay satria raha ohatra zany hoe mafy tena mifankaty zany le mpitsipa de lasa nanao ohatr'izay de lasa nisaraka de nefa avy eo manenina hoe tena misy olona manko ohatr'izany hoe nefa lasa ohatr'izay zany le toetra nefa tokony samy manana ny andraikitra zany lasa mivavy na de hoe mbola mpitsipa ary de efa lahy efa tokony mitarika hoe hoe ohatr'izao ny tanjontsika sy ianao zay vao mitafiditra anatin'le izy amin'izay matetika rehefa mpitsipa de mbola tsy samy mampiseho ny tena toetrany ny olona fa hitanao mifandangolango koa azonao ohatrany hoe mandefidefitra kely mifoana lehilahy oketran'dry ohatr'izao rehefa misy moa le hoe raha hoe na inona na le vehivavy raha ny diso de le lehilahy foana ny manao azafady sy mandefitra nefa zay zao tena misy impact be raha tena lasa lavitra le couple zay mihitsy ilay tiako tenenina hoe lasa tsy tena hitanao ny toetran'le olona zany de afanao mametraka hoe afaka manohy an'ity toetrako ty hoe tarika eny matetika zany raha ohatra zany ohatr'izay zany de mpitsipa zany de tokony lehilahy nefa mahay mitarika hoe ohatr'izao ny tanjontsika sy ianao hoe ohatra hoe hitady volontsika de avy eo hivaditsika ohatra zany de apiky ianao fianarana sisa zay moa zany tena hoe fijery miabo moa zany filazana zany fa ny ankoatran'izay de eritreritrinao hoe zay ny tena tonga lafatra tsy tonga lafatra izay fa mifahitana ny fiainana sy ny fiarahamonina de miconclure an'izany zay hoe tokony zay zany fijery hoe raha mpitsipa zany mba hoe tsy hoe hifanimba sy lalao fotsiny bien sûr moa voaloha tsy maintsy hoe miteste ianao fa tsisy hoe tonga de hoe ty zay aloha hoe fahitanao hoe mba metimety aminao ny olona rehetra de mananjo daholo zany hoe testa tsy hoe mitesta moa zany fa misolo olo tiny zay fa fotsiny hoe ny zavatra hitako hoe tsy mampety an'le izy raha ohatra hoe fahitanao ohatra le vehivavy hoe somary autoritaire de somary niaina kely manko le izy tsy manina fa zaraika aminareo eto andrany somary autoritaire somary nanana an'izay toetra zay hoe tia hoe mitarika hoe izy ny lohany de avy eo amin'izay rehefa nandeha ny eny lavitra le fiarahana ohatrany hoe zay le teneniko hoe nandefidefitra kely teny foana le lehilahy de nanao izy hoe tsy maninona zany fa fa rehefa somary poussé les relations de mipeser an'le lehilahy ihany le izy de lasa mivadika le lehilahy tsy haiko aloha zay ataon'le lehilahy fahana sy niany ambony zay ataony ihany hoe mivadika fa zay fotsiny zany tiako teneny tsara resahana de voalohany zany zavatra hitako hoe tena tsara resahana tena zay mihitsy rehefa mifanaraka de mifanaraka tsara rehefa tsy mifanaraka moa de aleo misaraka tsy sy maratra de mety zay iny ohatr'izay zany raha fijery koa zany tokony hoe zay zany ny tanjon'ny mpitsipa ankoatran'ny hoe mila mifankafantatra tsara de samy manana tanjona iarahana zany fa matetika moa io ndray samy manana safidina misy olona hoe tsisy tanjona zany tsy voatery hoe tanjona ny manambady ohatra na tanjona manao zao fa de miarakaraka eny fotsiny iny moa zany arakaraka ny soahanareo iny de verina am'le hoe anjara toerany lasa vavy tsika sy ianao zany d'accord eto na ny ara-piarahamonina na ny ara-baiboly moa zany ny ara-baiboly tsy afaka misaraka amintsika kristianina hoe tena voaingana kely mihitsy misy le conférence nandehanantsika de ijoroan'ny akamaroan'ny couple chrétien aloha zany le resaka mijoro vavolombelona hoe rehefa ajaina ilay hiérarchie hoe ny lahy no lohan'ny vavy de milamina kokoa ny fiainatokantrany reo olona reo zay misy fahamarinana zay satria andonge hitanao ohatra zany zao raha ohatra zao tsika zao miresaka an'izany manko raha misy olona tsy kristianina de mety tsy de tena manaiky an'izay izy fa raha ohatra hoe tena mijery amin'ny fomba tsy miangatra afaka manao expérience kely mihitsy jereo raha vao misy ohatra hoe couple ray ka le vehivavy no sarotany kokoa zany ao anatin'le izy na hoe mitarika kokoa hoe le vehivavy mihitsy ny te hitarika de tena tsisy zavatra manjary
matetika ngamba tsy tena hoe tsisy zavatra manjary fa matetika misy conflit iny dia iny conflit iny ka le izy miteraka matonga eny zavatra ratsy be iny rehefa avy eo zany le izy moa zany le izy moa zany ohatrany hoe conflit filazanao anazy fa le izy lasa amin'izay fotoana izay manko tsy le couple fotsiny concerné fa raha ohatra zao hoe any ivelany zao ohatra ka le bandy ohatra mba te hiaraka amin'ny namany ohatra zany io ohatra hoe tsy hoe andeha hanao adalana na hoe inona fa mba hoe mba miarakaraka amin'ny akamy dia nefa ty vehivavy ty zao ohatra tsy mamela an'izay tsy mamela an'izay satria izy mandidy tsy mahazo na zao patata dia lasa ohatrany hoe lasa isolé zany le lehilahy lasa inona moa zany filazan'ny amerikana zany mental health lasa misy ara-tsaina zany tsy milamina ao dia lasa sahirana zany le couple ao anatin'izay nefa tokony zavatra ilamina tsara le izy azonao lasa ny any ivelany zany no tena concerné amin'le izy ankoatran'le couple rehefa tsy voaja tsara zany hoe zao ny anjara lahy zao ny anjara vavy ka le izy kosa hoe hitanao ny olana kely amin'izay zao tsy hoe olana moa zany fa ny antony tena mahatonga an'izay zany la plupart du temps ohatrany hoe izay zany no hita foana kosa hoe raha vao ny olona izay no hoe andeha hivoaboaka ohatran'izao sy ohatran'izao dia misy zavatra foana any ambadik'izay aiza kosa tsy voatery ny akabiaza izay hoa mahatonga angamba ny ataoko hoe tsy mailomelo fahatany ngamba ny vehivavy fahitako an'le izy sa ahoana ry vehivavy tsy mailomelo fahatany fa misy le izy zavatra iainana eo amin'ny fiarahamonina fa eny tsy izay noho ny andehanao hamaritana ny olona rehetrarehetra hoe olona miaraka aminao tsy voatery hoe anao an'izay izy fa manazava fotsiny amin'ny solotoerana an'ireo vehivavy manana aiay amin'ny resaka ohatr'izany zany hoe mahita ohatra hoe ny bandy mpiara-miasa ao am-piasana ohatr'izay ny ataony angamba tsy tokony homena fahadisoana le vehivavy raha mametraka an'izay hoe kosa na manadiady be tsy tokony ho tesitra zany hoe tsy mamela zany izy fa mba manadiady hoe izy miaraka aminao manano azoko le izy ka efa ie dia le hay mbola teny momba an'izay anao ferina amin'le sao dia lasa hors sujet ala sao dia lasa mivoana be le sujet fa le hoe anjara toerana lasa mivavy amin'izay hoe ahoana tsara moa zany le anjara toerana le hoe ianona no mitarika sy ianona no taritina ve zany sa hoe inona no tokony ho asan'le ie raha ohatra zao hoe couple efa miara-mipetraka dia tokony samy manana ny anjara asany lasa mivavy ohatra hoe ny vehivavy zay moa le lazaiko teo hoe le firehana naturel zany hoe ny lehilahy zany tokony manao zavatra fizika kokoa satria ny lehilahy no mpitarika donc tsy maintsy mandray an'izay andraikitra izay izy fa tsy hoe mpitarika izy nefa mpitarika izy nefa ohatra hoe miteny an'izay zavatra tokony ataon'le vehivavy nefa izy tsy mahalala izay tokony ataony zany hoe tsy mpitarika izy zany azonao dia nefa ohatr'izay koa vehivavy raha taritina izy dia mila mahay hoe ohatr'izao zany tokony ataoko dia mila mahay mametraka koa hoe raha zao ny ataoko zany ianao koa tokony ohatr'izao ny zavatra ataonao izay le izy zany fa tsy hoe mpitarika zany moalaoala ry nefa tsy mahay manao izay ataony mila manana an'izay ahoana moa zany filazan'izany mila manana an'izay endrika mpitarika zay zany izy manana responsabilité satria raha mametraka an'izay tsyna zao fahitako an'le izy raha hoe mahay mametraka an'izay le lehilahy dia manaraka ho azy le vehivavy izay indrindra izay mihitsy ka dia avy eo nefa tokony ho izay satria matetika manko amin'izao fiarahamonina iainantsika zao zany ny mpivady tsy ekipa ny mpivady fa ohatrany hoe mpifaninana matetika zany mpifaninana nefa jereo amin'izay nge amin'ny fotsy miangatra zany matetika moa mety misy olona tonga dia tezitra be zao mianan'izany teneniko zany hoe vehivavy tsy maintsy zao fa ohatra hoe ny vehivavy zany manana ny anjara toerany dia lako ohatr'izay dia zay no maha ekipa ny ekipa ohatra zany hoe ny ekipana football zao dia misy hoe défense dia misy attaquant dia misy hoe avant centre sisa dia tokony ohatr'izay koa mpivady hoe ekipa miaraka
fa tsy hoe adversaire anao zany le vadinao hoe de samy manana ny anazy de mihitsy le izy tena marina mihitsy tsy hoe ohatra hoe mibaiko anao ny vadinao de hoe za tsy anao zany fa ohatra angamba tsy hoe mibaiko fa ahoana moa zany fitenenana zany ireny koa zany terme choquant koa reny hoe mibaiko nefa tena zay mihitsy le efa tokan'izay le izy tokan'izay le zay nefa le anao zany izy zao no tokony atao de zay tokan'izay le izy satria ekipa fa vehivavy matetika manko mieritreritra hoe adversaire le vadiny ao anatin'le izy zany tena zay mihitsy zany hoe ohatrany hoe coach zany le hoe capitaine zany le lehilahy de défense ny vehivavy de miara-mampandrosony les relations miara-mampandrosony tokantrano zay ny tanjony fa tsy hoe za vehivavy no tokony androso kokoa no ianao lehilahy na hoe ianao lehilahy no tokony androso kokoa no za vehivavy zay mihitsy mahatonga an'izay hoe fa maninona ny lasa misy resaka hoe ny anjara toerany lasa ny vavy taloha nefa nohatrany hoe mandeha ho azy zany sa ve hoe tsika tsy niaina tamin'ny vanim-potoana taloha za aloha niaina tamin'ny vanim-potoana taloha satria zay za taizan'olona niaina tamina vanim-potoana taloha de ny voatsikaritrao ny olona taloha tena mahay mametraka an'izay hoe lasa ny vavy fa avy eo moa tsika moa zany efa misy fanatontoloana sy ny resaka féminisme sy ny sisa de miova ny fomba fijery sy ny sisa de ny lehilahy koa moa zany misy ny lehilahy fatina alika misy ny lehilahy fatina alika dia azoko ihany le izy hoe lasa tsy matoky zany ny vehivavy satria ny lehilahy tena manapatra fahefana ohatra le mpitondra firenena ihany hoe rehefa mbola hofidiana aloha de mahay mandango langerie ataoko an'izao ndry fa rehefa avy eo amin'izay rehefa tafiditra ao anatin'le tokantrano direkitra amin'izay fa tsy tanteraka ny fandaharan'asa tsy tanteraka ny lokaloka sy ny sisa de tsy mety any koa zay ry lehilahy aleo vehivavy zany ezahana farafaratsiny zany ny tena tsy zaka ny vehivavy manko zany raha fieritreretako azy le tena le mamono reny sy le mamono manko tsy hoe voatery tanana ihany na miteny de mila miezaka zany hoe mitarika ohatra an'izay fa ny vehivavy koa mila miezaka koa tsy mahay vava fa ndraindray koa manko ny vehivavy mahay vava loatra de mety zay koa tsaiko le izy manko tsy azo jerena unilatéral moa firazana izany tsy azo jerena fotsiny amin'ny ilany sy amin'ny ilany fa samy manana ny anjara asany tsirairay tena marina de zay de misy teny kely ty misy teny kely tsy manina ve vakiky kely misy hoe any anaty internet zany misy olona zao maneho hevitra hoe nous sommes d'avis comme les femmes ont un certain nombre de compétences et de qualités différentes. De ce fait, il nous semble juste que l'homme soit responsable avant tout de gagner la vie de la famille et que la femme assume en priorité l'organisation du ménage et la charge des enfants. Zay zany le toyan'le resakintsika teo le resaka hoe anjara toerany lasa ny vavy ity zany rehefa efa mandroso kokoa ny level efa any anaty tokantrano zany akory tsy midika hoe zany akory zany amiko tsy midika hoe tsy tokony fanampy amin'ny fitadiavana ohatra na tsy tokony fanampy amin'ny fitezana fa tokony tantaratra kokoa kosa zany zay anjara toeran'izay fa misy fahangeda be le izy fa raha ny tena tokony ho izy zany de tena zay tenen'le teny teo zay mihitsy le izy hoe ny vehivavy mikarakara tokantrano fa ny lehilahy mandeha mitady vola zay zany ny tena tokony ho izy tamin'ny voalohany fa avy eo moa le izy lasa ny ampy zavatra hafa le système iainantsika amin'izao zany lasa ohatrany hoe zay le faresahako anao foana moa le lasa anti famille be vehivavy tsy maintsy miasa satria normal be reto amintsika zao tsy ampy ny fahefana fa tsy ampy ny fahefana raha ny lehilahy rehetra miasa nefa ohatra hoe raha za zao mandinika an'izay nisy ohatrany hoe podcast zay zany ny anoko de miteny le rangaha am'le izy hoe ny anao izy mivadiko tsy miasa
satria zany miasa zany mitady vola zany dia nivadiko amin'ny karakara tokantrano zany hoe important be aminazy zany ny éducation any zanany zany hoe tsy olona hafa zany mampianatra ny zanany fa izy zareo an-trano ihany dia miinculquer amin'ny valeur sy ny rehetrarehetra dia le ry moa ny teny hoe ohatra ny hoe raha ny andafy hono tsy fantatro zany zay tena fahamarinany ohatra ny hoe raha ny andafy zany zay olona ny andafy metana marina hoe lafo ny manakarama nono dia ohatra ny hoe mitovy amin'ny salaire-n'le vehivavy ihany le izy dia zay zany mahatonga anazy ny teny hoe aleo fa zano mitady vola dia le vadiko miasa ao an-trano ohatr'izay zany le izy dia mianka dia ino moa zany le zaka ahoana moa zany filazana zany ohatra ny hoe tsy mety amin'ny vehivavy taty aoriana zany hoe miankina amin'ny lehilahy satria ny lehilahy zany ampifilafilain'ny lehilahy tena tsy zaka vehivavy mihitsy zany hoe satria ny lehilahy koa manara-ro-pahefany satria ohatra hoe ividy zavatra kely dia ampifilafilain'le lehilahy nefa tsy tokony ho zay le izy fa tena tokony hoe le lehilahy mihitsy zany no ino moa zany maninona amin'ny besoin moa filazana zany dia manome tsy mila hoe angatahana fa hoe mahita hoe efa tokony ohatra mahita hoe efa tokony vidian'izao indray ianao anty vola fidanana an'le izy efa tokony anina tsy hoe koa zany moa hoe ampanara-po an'le vehivavy tsy izay koa le tanjon'le izy fa tena izay teneninao izay mihitsy ny hoe misy lehilahy tena manao an'izay hoe mananana zara mbola mividina kilaoty anaovanao raha mbola za mividy anazy nefa zay tena tsy mety zany zay satria tena satria andraikitrao le izy tsy tokony ampimenimena anao dia zay zany le izy ho ana manokana zany ohatr'izay efa amin'izao moa zany le système atsika zany ohatra ny hoe eto Madagasikara zao dia tena sarotra ny fiainana mila tsy maintsy mitady vola ny vady sy ny vady aman-janaka indray ozy ny mpivady tsy maintsy mitady vola zany ny mpivady mba ho fiaino tsara ny fidiram-bola ao an-trano fa ny lehibe indrindra zany ny raha ho any manokana ny amaranako an'ity resakantsika androany ity dia samy manana anjara toerany ny lahy sy ny vavy ao anaty tokantrano fa nefa ireo anjara toeran'ireo mifameno le izy zany ohatra zany zao ohatra hoe le tao amin'ny Facebook faraparany hoe tezitra be mihitsy le vehivavy satria le lehilahy no miteny hoe anjaranao zany makapo zany fa tsisy za mihitsy ny makapo dia ohatra ny tezitra be zany izy hoe ny vehivavy zany rehefa zavatra maloto dia ny vehivavy foana manao azy ohatra ny hoe zay zany zay le resaka zany dia ohatra ny hoe rehefa zavatra anona zany dia mialangalana foana hono ny lehilahy zay zany ny anazy dia ohatra ny hoe tsy haiko ahoana ny eritreritranao zao momba an'izany zavatra ohatra ny hoe raha ny taloha aloha raha ny tamin'ny mbola kely dia ny parent aloha tsy nanao an'izay tsy nametraka an'izay hoe tokony vehivavy ohatra hoe tokony rova foana ny mandeha makapo ohatra na tokony diary foana mandeha makapo fa tena hoe mifandimby ny raha rehetra tao an-trano fa avy eo tsy haiko hoe any amin'ny fanambadiana ve no mametraka an'izay avy eo samihafa moa zany satria raha zanaka moa dia samy atao izay itezanana azy égal fa io zany namorona an'izay hoe rehefa any anaty fanambadiana dia vehivavy kasay zany satria ny vehivavy zany no mikarakara ny tasy ménagère zay le izy dia lasa hoe vehivavy zany amin'ny tokony akapo zay le izy zany dia nefa ny féministe moa zany ny filazana zany angambany ohatra ny hoe tsy manaika an'izay zany hoe rehefa zavatra hoe zavatra firehetra na ohatra zany dia hoe mampifamonina vehivavy tenverina amin'le resaka teo zany hoe lalohany vavy tsy zay dia lasa zay zany ny antony isany tsy anekeny vehivavy sasany vehivavy an'le izy zay ny tena fa nefa raha fijeriko azy manokana zao tokony arakaraka rehefa etan'ny mpitiavana koa le olona dia
tsy de tena bien Tsy de sûr tena misy important fotoana loatra zay. zay misy fotoana mifanditra kely hoe le ty zara anga andanandrena anga fa mba zao mba zao anga fa rehefa ohatra hoe hitanao ve ohatra i madamanao hoe tena fizana mpiavina napatory zazana Ie. Zay moa zany le mpahazo ana matetika zay. de mba hitanao hoe fa reraka be fa natory izy de mba zay tsy manino zany mba de temps en temps zany mba fanehoam-pitiavana koa le izy aleo tsy atao corvée foana zany le izy fa zay atao hoe fanehoam-pitiavana zay araka le niteneniko te hoe samy manana anjara toerany fa miezaka amin'ny famille manana ny anjara toerany. Ie de inona koa zany zay efa misy zavatra tiako tenenina farany koa tokony samy miezaka manao ny anjara toerany ny olona na de hoe samy mitady vola zany de ny lehilahy tokony mitady vola kokoa tsy haiko zany eny raha renaro zany hevitro manokana zay de ny lehilahy tokony mitady vola kokoa miezaka manao zay hitadiavana vola kokoa satria andraikitry ny lehilahy voalohany zay fa nefa hitanao raha vao misy an'izay indray tsy manina toizantsika kely le izy matetika raha vao ohatran'izay le izy de tena izay mihitsy ny lasa tsapa indray rehefa aveo zany rehefa eny anivon'ny fiarahamonina ny hitako ny zavatra hitako mahazo vola kokoa le lehilahy de lasa misetrasetra de lasa misetrasetra le lehilahy le izy moa zany amina manokana indray fieritreretako azy ohatrany hoe de iny koa raha vehivavy fa toetra indray zany iny toetra indray zay satria le zay ohatra zay tenenina zay rehefa tena mifankaty le olona de tsy manao an'izay hoe za mitady vola kokoa za mampidy vola kokoa ato fa zay moa le teneniko hoe ekipa zany ny mpifankaty fa tsy mpifaninana zay le izy zany fa de ohatr'izay koa zany ny asa ao an-trano hoe raha ny vehivavy tokony hanao ny asa ao an-trano de tsy manakana ny lehilahy zany tsy hanao fa ny vehivavy tokony miezaka kokoa ohatr'izay zany fieritreretako azy aloha zany fa tsy haiko hoe mety ho d'accord amin'izany daholo ve ny olona fa zay le hoe ianao zany ohatrany hoe raha manana inona moa zany manana toerana iandreketana zany ianao anatin'ny sambo manko samy miandraikitra zavatra ny olona hoe sambo taloha zany hoe misy voile de misy an'izao de rehefa iny anjara toeranao zany de inona ataonao fa eny fa tateoriana moa zany izay sambo zay lasa mifamadibadika hoe ny mpamelatra voile mety lasa mpamafatra ny tampoka ohatra ohatr'izay le izy ifanampiana eo fa ny tena important zany de ny fifankatiavana sy ny fanaovana zavatra ampitiavana ao anatin'ilay couple zavatra kely farany koa raha ohatra tokoa mantsy ka mifanditra lavy eo zany fa tsy manana mba efa anjara toerana efa décrit hoe ty ny tokony ataony anina ty ny tokony ataony anina de iny koa miteraka conflit be de tsy mampandroso an'le fiarahana fa lasa ifanapepipepi lava sy ifampiteniteny lava eo fa zay faritana tsara zany tsy voatery le tenenina hoe lany lohany vavy moa na ny inona le izy fa arakarak'izay fanarahanareo koa moa io hoe misy koa manko ny lehilahy tena tiany mihitsy le vehivavy midomine ao anatin'le couple zany zavatra misy aloha zany fa tsy tena nahita an'izay aloha fa mety any ivelany mety misy lehilahy ohatr'izay mety misy koa eto an-toerana fa resahantsika manaraka indray zay fa ny tena zava-dehibe zany de mahaiza mifankaty de mahaiza mifandefitra zay mihitsy de tapitra zany ty episode voalohany ty fa hojerentsika indray zay toy ny amin'ny manaraka ao ambany ao ihany afaka manome loha hevitra nareo zay mihitsy nandeha ho teneniko teo afaka miproposer loha hevitra nareo zany ao ambany eo de jerevantsika ny anaovana azy amin'ny fotoana mamety azy zay indrindra eny ary tompoko mazoto daholo ary enonareo teo tsy ambaratelo miaraka amin'ny Jodasy Rova bye bye bye